Miditra amin'ny andian'ny fahenina ankehitriny ny hetsika voary ferme. Raha ny fampitambaovan'ireo mpikarakara ny hetsika tamin'ity anio ity, ny 13 hatramin'ny 14 aogositra izao no anatotosana azy io etsy amin'ny Institut Sainte Famille Mahamasina. Hoy ny tompona andraikitra voalohany, Canal 720, Dorara Velmiadana. Amin'ity andian'ny fahenina ity moa zany dia efa vonona zany izay Canal 720 dia ankoatran'izay koa efa milamina ny zavatra rehetra, efa miandry ny mpitsidika zany tonga marobe mandritry ny efatrano izay hetsika tanterahana zany hetsika tokana iarahana amin'ny Canal 720 izy io. Ny zavatra ampirantiana eny dia misy ny voninkazo dia misy ihany koa voangoa dia misy ihany koa ilay vokatra nahodina, misy ihany koa biby misy akoho, mety misy tondra kisoa ihany koa amin'izy ireo dia misy ihany koa hoe bitro misy koa hoe ny efa manantono mihinana bitro misy ihany koa vokatra voahodina, misy ny yaourt, ny ronono, fromage sy ny zavatra maro ihany koa, sikotra, misy an'izay koa zany eny an-toerana mandritry ny fotoana. Tena mahaliana ny olona ny vita malagasy hoy izy, ary ezahana asongadina hatrany izany. Na mididina ny 4,000 isa teo hatrany ireo mpitsidika ny hetsika, raha toa ka anjatony ireo mpandray anjara. Izay dimy efa misy izay moa zany tena hoe mitombo foana zany ny fandray anjara, ary mitombo foana ihany koa ny mpitsidika anay tsy mbola nisy diso anjara na ny mpampiranty na ny mpitsidika na ny mpandray anjara rehetra tsy mbola hoe noty tamin'ny hoe tsy nisy zavatra tsy nahafinaritra fa izay tonga atao dia efa nahazo fahafaham-po tokoa na ny mpampiranty na mpitsidika ny fariferme. Le zavatra hoe vita malagasy mihitsy hoe amintsika zany ny zavatra vita malagasy tena hoe zava-dehibe tokoa amin'izany hoe izay no nanaovana an'ilay hoe fariferme satria zavatra tsy mivoana anatin'izay fariferme izay moa zany izay satria tena hoe ny fambolena, ny jo, ny fiompiana mihitsy zany ny tao dia ny vokatra voahodina avy amin'ny tany.